Mitadidy. Ataompoko ny raketako ny teninao mba tsy hanontako aminao. Salama, tsirondro filozato, akemofolo. Maman, etsange? Ahoana hoe JOAN? Mba eto ambavaka hono Erika sy Sylvie fa andeha hanao vakansa miaraka. Erika sy Sylvie? Ie. Ie, efa tazako hoe miaraka mifankaty aloha izy ireny. Fa izy ireny ohatrany mbola tsy vita na inona na inona. Ie, fa andeha hanao vakansa miaraka hono ry zareo. Miaraka misampana? Izy roa rery. Izy roa rery? De eto ambavaka ho mba tsy ho azo mifankam-panahy. Hoentina ambavaka tsy ho azo ny fankam-panahy Erika sy Sylvie andeha hanao vakansa rery. Ie. De mino ve JOAN fa hivavaka ho amin'izany a? Zany aloha de tsy haiko e. Misy zavatra manahira-tsaina ihany zany. Andeha ho aiza zany ry zareo? Ho any Majunga. Izy roa rery? Ie. Misy manahira an'izany fa tahaka ny maka fanahin'Andriamanitra nge ny zavatra toy izany raha hoe zany hoe entina ambavaka. Inona zany ny zavatra atahorandry zareo hony? Hoe le fankam-panahy e. Le hoe latsaka amin'ny firaisana ara-nofo? Fanga zay ihany ny antsoina hoe fankam-panahy e. Zay mihitsy aloha le hoe rehefa torotoronina ny filana de miteraka ota, de avy eo miteraka fahafatesana. Fa le izy nge manomboka amin'ny safidy mihitsy. Misy teny mety mbola tsy azony zareo tsara angamba nefa tanorany be azy natao amin'ny tompo reo Erika sy Sylvie reo. Jereo kely azafady. Apokalipsy 3:10. Apokalipsy 3:10. Amin'ny anaran'i Jesosy, satria efa nitandrina ny teniko ny amin'ny faharetany ianao, izao kosa iaro anao voavonjy amin'ny andro fankam-panahy, hofiza ny andro fankam-panahy izay efa hiatra amin'izao tontolo izao, hofiza antoetra izay monina ambonin'ny tany. Jereo tsara, misy zavatra efa nataon'le fiangonana tany Filadelfia tenenin Jesosy teo de zay Jesosy no hanao an'le fiarovana ho azy, satria efa nitandrina ny teniko ny amin'ny faharetany ianao. Za kosa hoy ny tompo hiaro anao ho voavonjy amin'ny andro fankam-panahy izay efa hiatra amin'izao tontolo izao, ho viza antoetra ny monina ambonin'ny tany. Ndikany tsy hoe ange nen'Andriamanitra ihany no sady hiaro tsy hoe an'Andriamanitra ny zavatra rehetra tokony ho atao zany de ianao tsy tompon'andraikitra mihitsy fa ianao aloha no efa mitazona tsara ny tenin'Andriamanitra. Avereny vakina nge ho saintsaina tsara io Apokalipsy 3:10 io satria efa nitandrina ny teniko ny amin'ny faharetany ianao, izao kosa iaro anao voavonjy amin'ny andro fankam-panahy izay efa hiatra amin'izao tontolo izao, ho fiza antoetra izay monina ambonin'ny tany. Amin'izay zany isika aloha mitandrina n'le tenin'Andriamanitra. Rehefa ty apotsika izay mitandrina ny tenin'Andriamanitra nge raha momba ny fitsangatsangana, ahoana hoy ny tenin'Andriamanitra en JOAN ve? Le hoe aza mitsangatsanga? Aza mitsangatsanga fa ny anankiray hoe manatona fitsangatsangana ve ny atao? Mila atao inona ny fitsangatsangana? Mila ialana. Andosirana mihitsy. Mandosira ny fitsangatsangana zay ny tenin'Andriamanitra. De inona ny andeha atao rery any Majunga ianao rery, de avy eo ianao hivavaka hoe tompo aza vela hilatsaka izay. Mila miazona ny teniny amin'ny faharetana. Apokalipsy 3:10. Satria efa nitandrina ny teniko ny amin'ny faharetany ianao, izao kosa iaro anao ho voavonjy amin'ny andro fankam-panahy izay efa hiatra amin'izao tontolo izao, fiza antoetra izay monina ambonin'ny tany. Zay ny teny. Ndao aritsika anjarantsika manatanteraka ny tenin'Andriamanitra. Nen'Andriamanitra vita ny miaro anao amin'ny fankam-panahy, vita ny tsara ny miaro ny vadinao amin'ny fankam-panahy, ny miaro ny zanakao. Ny anjarantsika sy ianao mitandrina ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny faharetana. Apokalipsy 3:10. Raha azoko tsara zany de rehefa maharitra de arovan'i Jesosy
maritra ao amin'ny tenin'Andriamanitra io Zay indrindra maritra makatoa ataontsika ny anjarantsika dia ny anjara amin'ny tompo ataony. Satria efa nitandrina ny teniko ny amin'ny faharetany ianao, izao kosa iaro anao voavonjy amin'ny andro fakapanahy izay efa hiatra amin'izao tontolo izao, ho fizahany toetra izay monina ambonin'ny tany. Apokalipsy 3:10. Ombay Mitadidy. Atompoko ny raketako ny teninao mba tsy hanontako aminao. Salamo 7:30 hatramin'ny 10.